Lay famatsimbola $300 amerikana ohatrany hoe betsaka zany kanefa manoloana ny famatsimbola natao ohatra ho an'ny Mali ohatra izay any Afrika izay mahatratratra any amin'ny 3 miliara euro. Izany ndika fa tokony hanana tetika asa lehibe mihitsy tsika eto Madagasikara satria vonona ireo mpamatsy vola raha ohatra ka misy tetika asa izay heverina fa tena goavana ary ampandroso aingana tsika malagasy ka tokony vondrona daholo zany ireo rehetrarehetra mba ahafahana mametraka an'izany hoe tetika asa lehibe izany ka ho lehibe ihany koa ny famatsimbola azo avy any ivelany. Zay raha ny hevitra avy eto amin'ny MATV fa mba manana ny heviny ihany koa ireo mpahay toe-karena mikasika ny famatsimbola zay nekeny ny filakevim-pitatana ny Tahirim-bola iraisam-pirenena iny. Amiko aloha hoe tsara zany tsika mahazo vola amin'ny heviny fa tokony fantatritsika fa rehefa misy vola ivelany azo ohatrandreny dia tsy maintsy avadika ariary eo mitombo zany ny vola ariary ny atotam-bola ariary ampiasaina eto Madagasikara na ny maso monetaire no zany zany efa tokony andry ny fiakaran'ny vidin-javatra indray isika satria izay tokony fantatry ny olona hoe rehefa mindrana vola tsika dia tsy maintsy anana fiantraikana vidin-javatra zay no zany zany dia n'izao rehefa tokony miomana amin'izay politika ahafahana mampiena ny fiantraikana izay fiakaran'ny vidin-javatra zay amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy.